Ny ara-pahavoazana fandroana indray kosa ny tetezan'ny Manakarabe ao tampon-tanànan'ny Manakara ny keo maraina nanodidina tamin'ny enora no niseho ny fahatapahana. Nandritra ny fotoana efa nifamezivezen'ny mpandeha tongotra ny hotsaka tampoka ny tetezana ka naharatrana mpandeha tongotra iray izay nifamonjena tao anatin'ny rano ny Pangalanina. Sary avy hatrany ary eo amin'ny fandreditin'ny namana Fandriamanarivo. Ity tetezan'ny Manakarabe ity no nampifandray ny tanànan'ny Tanambao, faritra afovoan'ny Manakara sy ny tanàna Manakarabe izay manamorona ny ranomasina. Fahatapahana fandroana ity nitranga keo maraina ity taorian'ny fahatapahana voalohany tamin'ny 12 septambra taona 2024. Mpandeha tongotra telo no fantatra fa teo ambonin'ny tetezana tamin'ny fotoana nampiozaka azy. Nerendoza ny mpandeha tongotra anankiroa. Narahatra sady safitry ny fahatarana kosa ny mpandeha tongotra iray izay vehivavy lehibe fa nahazo azy taona. Mifamonjena tao ao anatin'ny ranon'ny Pangalana ity vehivavy ity. Raha tsy ahivina dia nasiana fanambarana ho azy ny mpandeha tongotra ampiasaina ny tetezan'ny Manakarabe taorian'ny fahatapahana tamin'ny 12 septambra 2024. Ny alohan'ny Krismasy taona 2024 lasa teo no vita io fanambarana io. Tsy fantatra mazava loatra eto ny antony nahatonga ny fahatapahana. Raha ny resaka eny dia ina ho nisy mikasa angalatra ireo vy tamin'ny tetezana ka naparefo ny fanamboarana natao. Hatramin'ny septambra taona 2024 dia tsy azo ny fiarahavezivezena intsony tetezan'ny Manakarabe ity. Tetezam-by hafa vonaorina any amin'ny fokontany Ambalafary no any ahafahan'ny fiara mifamezivezy mihazo ny ilana atsinanana amin'ny tanàna izay ahitana ireo sapan-draharaha-panjakana sy ny banky ary ny orinasan'ny Jirama. Azo lazaina fa avokafoka Manakara.